Valomarabantsika tsirairay avy-indray tratra izao sabata maraina fa efatra amin'ny volana May izao. Miarabanao ihany koa tratra izao andro manokana izao ary ny riko aminao dia ny ialany ny enta-mavesatra rehetra izay misy aminao raisin'i Kristy anie izany arovany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonainany io dia hivavaksika. Ianay tsara anjerin-danitra mbola faran'ny fonay miantso ny anaranao, fa izay miantso anao satria lehibe sy masina tokoa ianao. Ho any amin'izy moa izay ratsoany aminao, ianao ny ankinan'ny fonay, ianao ny fanantenanay. Ary fantatray fa tsy ho foana izany fanantenana izay raha mbola eo mandrakariva ianao. Dia mety aiza ianao hamoky zava-tsoa anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofonainantsika androany dia manao ny fanahy masina ilay mpanampy antsika. Alaina amin'ny Romanina 5:20. Manao hoe fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Amen. Amin'ny alalan'ny asa fanompon'ireo anjely no iasan'ny fanahy masina amin'ny saina sy amin'ny fon'olombelona ka hitaomany azy eo amin'ny Kristy. Tsy misalovana amin'ny fahalalana nanan'ny olombelona nefa ny fanan'Andriamanitra omena mba ho mpanampy ny fanahy masina mba hahafahan'ny zanak'olombelona miara-miasa amin'Andriamanitra ary omena mba hitaomana fanahy izy fa tsy haneherin'ny olona hankatotsy akory. Vonona ny hizara amintsika n'ireo hery miasa mangina ny lanitra rehetra Kristy, fantan'ny fakapana rehetra mianjady amin'ny olombelona sy ny fahafahany tsirairay miatrika an'izany. Voalanja ny herin'ny olona, hitany ny ankehitriny, hitany ny ho avy, ataony ao an-tsain'ny olona ireo andraikitra tokony ho raisiny ary mananatra antsika izy mba tsy hanaikorevo ny zavatra ny tany sy ny fanaon'ny olona ka manjary tsy hisaintsaina intsony ny zavatra maharitra mandrakizay isika. Manana fahasoavana feno tiany harotsaka amin'ny tsirairay avy izay handray ny fanomezan'ny lanitra i Kristy. Ny fanahy masina no hanome an'ireo fahaiza-manao natolotr'Andriamanitra ho an'ny fanomponan'i Kristy ireo ary izy no hamolavola sy hanamboatra ny mpiasa araka ny moderin'ny lanitra. Ny fanahy masina no fahombiazantsika ao amin'ny asa fanorenana ny toetra sy ny famolavolana an'izany hanahaka ny toetra an'Andriamanitra. Manana fahadisoana isika rehefa mihevitra ny tenantsika ho mahay mamolavola ny fanandramantsika manokana. Tsy haintsika ny andresin'ny fakapanahy amin'ny herin'ny tenantsika. Ireo izay tena mihinan'i Kristy marina kosa dia ampiasain'ny fanahy masina ny fo izay hitoeran'ny finoana no anjary tempolo tsara tarihin'i Jehovah. Hitari-dalana azy ny fahasoavan'i Kristy arakaraka ny anteherana amin'ny fampianaran'ny fanahy masina, izany ihany koa ny tombony. Ny fiasa nangenan'ny fanahy masina no fiainan'i Kristy ao amin'ny fanahy. Tsy mahita maso an'i Kristy isika na hoe miresaka mivantana mihitsy fa fanahy masina kosa dia ho anilantsika any amin'ny toerana rehetra miasa ao anaty sy amin'ny alalan'ny tsirairay izay mandray an'i Kristy izy, izay mahalala ny fitoeran'ny masina no aneo amin'ireo vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fahatsara-po ary finoana. Ary amin'ity androany ity dia iriko raha ho ao aminao izany vokatry ny fanahy izany. Mba hitombo fitiavana anie ianao, mba hitombo fifaliana, mba hitombo fiadanana, mba hitombo faharipo, mba hanana fahamoram-panahy, mba hanana ihany koa fahatsaram-po sy hitombo finoanan'i Jesosy. Amen. Ry Andriamanitra tompo sy mpanjakanay io, mbola velo mpiterana ary velo mpisaoranao izay noho ny amin'izany teninao izany. Mamelany elokay mamindrafo aminay raha eo amin'ny tsy fahamendrehanay kehitriny dia tianay atolotra eo aminao ny mombanay rehetra, ny tenanay rehetra ihany koa. Diovy izahay ho hafakely ka sasao ho fahafampahotana ka mangataka aminao mba hanome ny fanahinao masina aminay, molavola, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy ary fahatsara-po ao anatinay tsirairay avy izao. Anaran'i Jesosy, amen.